raha-pirenena iny raha nitranga tamin'ny 7 febroarina ary betsaka tokoa ny resaka mandeha amina réseaux sociaux isan-karazany betsaka ny feo ahely tamin'ireny resaka 7 février reny ka saika tsy hamaly an'izy iny ny tenako saika hangina satria manahiragna zavatra zay hitanao fa tsy marina nefa mbola mivoaka igny de farany nanapa-kevitra fa aleo mba sina resaka satria aoka ny marina no hanjaka fa tsy sagnatria zay zavatra diso mivato azahony tsy miteny Angriamborina ka hitondra fanazavana mikasika an'ireny zavatra tamin'ny 7 février reny ny tenako eto ny zavatra zay horesahako eto de ny zavatra nisy ary ny zavatra marina ary amiko miala tsy ny teny mialoha fa hisy mpanao gazety ho tononiko eto hisy namanamana amboninahitra ho tononiko eto vavolombelona satria ny olona rehefa hoe manaiky tenin'ny marina tsy tokony atahotra vavolombelona ary ny tena vavolombelona fiabla amin'ny tantaram-pirenena de ny vahoaka nanatrika sy ny mpanao gazety fa tsy sanatria tsy anao zay sady tsy teo no tsy nanatrika no tsy nifanerasera tamin'izay olona tena nanatrika no hilaza hoe nahitan'izao na nahitan'izao tsy hamaly any colonel Charles no diko eto tsy hamaly any madame Fanny Rousseau zay ataoko fa tsy de misy zavatra fantany akory tamin'ireny 2009 reny fa ampitenenina izy fa zao ny zavatra resahako atsika mikasika ny 7 février 2009 amiko aloha zany hetsy bahoaka iny ary netsy bahoaka sala amin'ny netsy bahoaka rehetrarehetra 2072 2002 2009 tsy misy hetsy bahoaka ratsy zay aloha misy ny tsy mankasitraka ny zavatra nitranga tamin'ny 72 misy nankasitraka fa ny vahoaka rehefa mihetsika dia feon'Andriamanitra zay satria feom-bahoaka feon'Andriamanitra fa matetika rehefa azo le fitondrana fa natanterahana azy eo mivona am'izay zavatra eritretin'ny vahoaka zay mahatonga hoe tsarona foana président Philbert Tsalana tsarona foana raha tsy iraka na de nahongana mety tsarona koa zay ny fanesesite taloha rehefa nahongana ny 7 febroary mbola tsisy miaramila nietsika na nialan-dakazerina tamin'izany janvier février 2009 zany fa mbola vahoaka no nanehony tsy fahafaliany nanehony hatezerany tamin'ny fitondram-panjakana taorigna ny fisiana mercenaire vahiny hita zay nampiasaina teny Ankalamanjana nanomboka natezitezitra ny folalindaha ny miaramila amin'ny kapobeny gendarme police miaramila taorina ny reny tifitifitra 7 février ko vao maika koa naharomotra ny mpitandro ny filaminana nahatonga mpitandro ny filaminana nanapa-kevitra fa aleo andeha hanampy vahoaka atsika taizany positione général Lilson na colonel Lilson tamin'izany fotoana zany zay ngamba ny tena mahaliana atsika lazainy plaza amin'ireny réseaux sociaux reny fa iraky ny président Rajoelina ry Lilson ry Organes sisa tamin'ny 7 febroary 8 mars zany hoe ray volagna aty aorina 8 mars 2009 niantsoahan'ny telefône Fidèle Zanapierre sy fa sénatrice mizao Lalatina Rakotondrazafy hoe aiza misy anazao fa misy telefône ty andeha hoaterina aminao de ny tenako moa mbola niasa teny Soromandidy fa manao mission mitoby Ratsomandrava manao tatitreny de aty amin'ny Jovena teny Ampasika de tonga teny Fidèle Zanapierre sy Lalatina 8 mars io nitondra telefône zay misy puce numéro anankiray de ny numéro ny maire à l'époque Rajoelina président de république am'izao fotoana zao hoe raha te hifampiresaka aminazy ianao ty numéro-ny izy koa lina mba
te fampiresaka taminao taorignany zavatra mitranga rehetrarehetra zany hoe teo zany vao nanomboka hifampiresaka ny tenako sy président Rajoelina 8 mars te andraso vavolombelona zany Lalatina Rakotondrazafy mialatsigny sy Fidèle Razarapiera magnadiso ny tenin'ny sasany na mialatsigny tenin'ny colonel Charles tenin'ny Fanirisoa hoe ny raha ny président Rajoelina tsy mbola nisy contact tamin'izany président Rajoelina zany tenako raha en téléphone nitomboka 8 mars tany amin'ny le 20 na 25 mars raha tsy diso ny fitadidiko tany zahay taorignany firodanany fitondrany président Ravalomanina le 17 mars tany zahay sy colonel Charles mihitsy no miaraka tany Ambatobe vao nahita maso hoe io zany président André melohan'izay rehetrarehetra zay général Lélisson René de Roland ny tenako miaraka tamin'ny Fabrice Radjason zanaky ny mpanao gazety Raoul Mercia ny 7 mars taona 2024 no nampanatsona niakatra teny amin'ny Sonerana teny amin'ny Kapsaty tao anatin'izay fotoana zay no nipotra ny commandant Charles Andrianasoavina tamin'izay moa mbola tsy mifakafantatra loatra hoe iza marina itony olona ity de nifampiresaka hoe misy karazana fikominantranga tao amin'ny Kapsaty tao dia niresaka tamin'ny mpanao gazety tsy nisy mpanao gazety afa-tsy ny tenako sy Fabrice Radjason zanaky Raoul Mercia no nifampiresaka izy moa tao amin'ny TV Plus Madagascar tamin'izany fotoana androny dia teto amin'ny onjam-peo no nalefa lay fanambarana nataon'ny colonel Charles zany hoe colonel Charles zany tamin'izany fotoana andro zany izay vao tena nipotra teny Ankianja rehefa mialohan'ny 8 mars nitsangana teny Akadimbahoaka sy ny sisa io dia zay no zavatra nitranga ary ny ampitsoniny moa ny 7 mars no niakatra teny amin'ny Tamajoro ny teny Andohalo ny raharaha dia nitodika taty amiko daholo ny caméra iraisam-pirenena tamin'izany hoe namoaka n'ilay fanambarana nataon'ny ny commandant Charles Andrianasoavina satria zany rehetrarehetra zany no nitranga asa moa na hoe tao anatiny hoe famoahana vaovao tanteraka zay tamin'izany fotoana andro zany satria tena izay le scope lehibe nitranga teto amin'ny firenena mety tao anatiny hoe nanahirana ihany koa tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana andro zany zay vao nitranga ny 20 mars zany hoe ny 7 febroary tsy nisy nidiranao ve sy ny colonel Charles Andrianasoavina tokoa niraraha ny 7 febroary iny 2024 araka nefa andresahako teo taty amin'ny volana mars teo no niantomboka zany nihetsika ny miaramila rehefa hita fa ny ankamaroany vahoaka no nandray anjara tamin'ny hetsy-bahoaka ny filazana hoe fisina miaramila na iza talohany volana mars foronina zay tsy nisy zay fa ny zavatra nitranga teny Ambotsorohitra tamin'ireny 7 febroary reny affaire entre ny vahoaka nanao sitigny nihetsika sy ny garde présidentielle ny Kapsaty no nihetsika voalohany taorignan'io ny teny Fort du Chêne ary nahatagna ny tenanay tamin'izay fotoana izay araka ny fanilazako teo vavolombelona namana Fidèle Razarapiera sy Lalatina Rakotondrazafy fa ny 20 mars vao nitondra telefôna nentina hifampiresahako fa mbola tsy nifankita zany hoe magnadiso ny teny zay nataon'olona rehetra hoe iraky Rajoelina tamin'ny 7 février ny point faharoa tiako ntsika satria resantsika aloha zany le zava-misy tamin'ny resahandry zareo mpamorona resaka reto koa dia hoe se positionné tany amin'ny ministère ny finance tany amin'ny trésor misy aza milaza hoe teny amin'ny tamin'ny volana février 7 février mbola tsy nirodana ny fitondrana ny président Ravalomanana tamin'ny 17 février vao nirodana ny 17 mars 17 mars plutôt vao nirodana dikan'izay ministère ny finance mbola teo ampelatana ny ministre zay nitendreny président Ravalomanana ny trésor DG trésor mbola olona nitendreny président Ravalomanana ny olona afaka miditra amin'ireo toeranareo dia olona zay nahazo alalana avy tamin'ireto olona tanatin'ny fitondranareo
fa tsy olona araka ny lazaina hoe ny rahin'ny président Rajoelina tsy ho tafiditra velively any amin'ny trésor any amin'ny finance. Ary ny point fahatelo, ny fiarovana zany palais présidentiel zany tsy kilalao-njaza, tsy mionona eo ambavahady fotsiny fa misy position BDB mety hatrany amin'ny lalana akaiky ny beo agny efa feno miaramila eny misinfiltre ao ny olona tsy ho tafiditra moramora. Ary ny voalazoko teo moa ny miaramila mbola tsisy nietsika tamin'izany. Zay zany point fahatelo. Ny point fahefatra de tantara mihitsy moa le namana mamily ny tantara fa argument maivana kely no entina hoe nisy voatifitra avy aoriana, nisy voatifitra avy amin'ny miorirana. Ha, vidéo nalefa ny TV Plus nalefa nareo reny nge mazava nandroso ny olona nitifirina, niemotra nandositra ny olona nitifirina. Mazava ho azy zany fa nisy tifitra nahazo avy taty aloha, nisy tifitra nahazo koa avy taty aoriana. Zany hoe zavanitranga tamin'izany fotoana zany moa tena toerana généraly Lédisson René de Roland rehefa nisy ny filazana général Raoel hoe aza manantona tianareo tsy nisy karazana fampitandremana tamin'izany, tokony mitranga tokoa ve zany any amin'ireny toeran'ireny hoe tsy misy fampitandremana tsony avy de voatifitra ny tena niaraka tamin'ny RT ny anjara son Binitsorana Efson moa teo akaikin'ilay mpanao gazetinay tato amin'ny RT tena toerana tamin'ny fotoana iny satria vao nitodika kely dia velona nitifitra ny aingy avy any amin'ny lapampanjakana atao Ambotsoroatra tao ary zay nampitodika ny olona nandositra daholo aloha de nirarakopana ny fahafatesana izay nandady nitsofoka nakany amin'ny hôtel Colbert. Hoazavaiko iny idirako kely iny na dia tsy de hoe mahazo ny tena koa aza fa ny firesahana hoe nisy olo voatifitra avy aoriana avy miorirana nandroso ny olona niraraka ny rafale avy taty amin'ny lapa, nandositra ny olona mbola niraraka koa ny rafale. Dikan'izany misy olona voatifitra aloha voatifitra aoriana, nandositra amin'ny de chaque côté Colbert aty amin'ny finance mbola tratrany bala. Dikan'izany position na voatifitra olona zany tsy mahagaga raha de chaque côté n'olona nisy voatifitra satria avy aty amin'ny Ambotsoroatra afaka nitifitra olona nandositra na ny Colbert na mandeha amin'ny sisiny na nandositra am'le hoe hoarahantsika angamba zay orona tsary fohifohy zay général Lédisson zavatra nitranga tao anatin'io 7 févroary hoe ohatrohatran'izao ny endrik'izay tifitra nitranga teny an-tanina renina moa zany sa Ambotsoroatra iresahany io tamin'izay satria mbola tsy tafiditra tany amin'ny lapa akory fa mbola tety anoloany ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tahirim-bola mpanjakana de hoarahantsika zay orona tsara zay. Ya de afaka manohy ianao resako mikasika an'le hoe zone rouge. Ny palais présidentiel aloha zone rouge io, ny fahafahana mitifitra miankina amin'ny circonstance. Rehefa tena hoe moa ny texte miresaka an'io, rehefa tena menacé ny troupe na hoe rehefa légitime défense ary koa tsy maintsy hialohavana foana sommation. Ary sommation mbola misy amina micro mihitsy hoe aza mandositra nareo, aza miroso anareo fa hitifitra ny miaramila telo miantaona ary mandefa tir en l'air, zay vao tena hoe mitifitra. Ary mbola jerena koa hoe tena menaçant ve le olona sa tanam-polo sa ahoana. Raha ny fizotra zany za tsy pitsara eto fa am'izay mba fahezako maha manamboninahitra général ny tena koa miakatra zany ny vahoaka io tsisy zavatra azonao itsikerana ny olona mipitarika zany hetsy vahoaka zany. Rehefa ny vahoaka no mihetsika tsy nisy eran-tany ka hoe vahoaka rehetra io samby lohany fa tsy maintsy mampiasa olona ny vahoaka mba hitarika azy. Ary tokony fiera zanao rehefa misy vahoaka zany mihetsika ka ianao no anankinany vahoaka mba miankadry azy, tokony fiera. Tany amin'ny 72 oka tsy zay mikasika olona ray ihany no menatsina, ny mpitarika tolona tamin'irena tena olona de rena. Tamin'ny 2002 zay président Ravalomanana no nitarika hetsy vahoaka, rehefa ny vahoaka no maniraka anao
zava-dehibe zay sala am'izay koa tamin'ny 2009 rehefa ny vahoaka no mametraka anao dia iny zavatra takimbahoaka igny tsy azonao lavina satria zay no hetsy-bahoaka niakatra taty Antaninarenina ary ny vahoaka tamin'ny 7 février miankadre azy teny tomboko la général Dolin sy Andriamatoa Monja Rondefo mazava nge vidéo tamin'ireny hoe ny teny tsotra ary ny teny henjina mihitsy Monja Rondefo sy général Dolin hoe hatreto anareo vahoaka fa aza mihoatra an'eo fa après fampiresahana tamin'ndry garde présidentielle général Lawel hitifitra ry zareo dikan'izay zany ny mpitarika ny hetsy-bahoaka anatin'izany président Rajoelina tsy nanirakolona mihitsy hoe ndananareo hotifirina mifranchira ny zone rouge général Dolin tompoko de nanamafy mihitsy hoe aza mihoatra ny eto anareo dikan'izay responsabilité ny mpitarika tsy engagé mihitsy fa ny olona moa zany tsy voatazona de nyrohatra ka teo zany tsy fantatry hoe na nisy sommation na tsy nisy sommation nitifitra aloha ny mpitandro ny filaminana raha ohatra ka efa nianika tamboho na tena fa menaçant zany le vahoaka menaçante ny population de ny folona de afaka mitifitra anao agnatin'le limite na zone rouge fa zay raha maty anatin'ny zone rouge anao tena hoe voariny lalàna le mpitandro ny filaminana fa ny zava-nisy nandositra ny olona hitantsika reny Antaninarenina ray manontolo regny mbola rafale hita amin'ny vidéo dolo zany tsisy foronina ny antomboka teo zany addition garde présidentielle za tsy teny hoe addition président Ravalomanana satria raha président Ravalomanana za tsy pitsara ny teny hoe iarovanareo kotika koti ny pare présidentielle tsy additionnany président Ravalomanana zany fa le nanatanteraka tsy nagnaraka an'izay baiko zay fa ny olona nandositra mbola nitifirina reo zany no diso ninninna lazaina ninninna lazaina ary ny antony hitondrasako fanazavana eto oka tsy hidisona ny tantara ny tantara ny marina ihany no tantarao ary agnisan'ny vavolombelona tena mahafantatra ny marina dia anareo mpanao gazety mbola tsy hisy nge anareo mpanao gazety na ny ray aza tantara diso hoe tary ry colonel Lilson tary zao na i colonel Charles nge tamin'ny 7 février tsy teo nerantsika nahalala fa fito mars izy vao niantso fa maty ny vadiny talohany regny nandeha nandeviny izy i madame Fanirso zany tsy zavatra fantany zany 7 fa ampitenenin'olona te mitantara zavatra diso ary zay nandraisako témoignage anareo mpanao gazety anareo nahita ny zavatra misy marina mbola résumeko kely 20 mars vao nazo telefôny naha nientiny Fidèle Razanapera sy Lalatina vao hifampiresaka amin'ny président Rajoelina mbola maira tamin'izany mbola tsy mifankita maso tsy mitombina hoe nisy baiko efa nimeny anahy satria olona tsy nifanerasera zay de tohizako tsy mbola vita treo tamin'ny androny 7 février taizako ny position initiale ny tenako mo niasa tany Tsorony Mandidy adjoint commandant ny groupement nisy magasin d'armes ny Miarinarivo Vitasy magasin d'armes ny gendarmerie tao vaky very dolo ny basy ny munition de ny confiena tamin'ny section de recherche teto tana izy io tsy tafavoaka ny zalahy de niantso ahy matoza amin'ny teny eto marina général de corps d'armée rabe mananjy ministre Lilson anao aizana zao Tsorony Mandidy tanao io ataoviny anketiny de nataoko ny investigation tamin'ny fahatratrarana olona lehibe ny magasin d'armes atao retraité no navanindoza azo ampanaovana compte rendu ny tenako taty amin'ny Toboratsy Mandrava no efa mafanafana tao ary Analakely de témoin anankiray manaraka madamany colonel Ranève tamin'izany général Ranève tao amin'ny Toboratsy Mandrava nanafatra nangataka anay hoe mba sécuriser kely atsika hiaraka amin'ny tôbily miaraka amin'ny équipanao reto fa andeha hividy ciment aria 67 niaraka teny zay maraina ary efa nisy fotoana izy niakatra tamin'ny Viva se témoigner tamin'izay de vita zay
misy olona andeha ho ataonay fanadihadina satria isan'ny soupçonné tany Gamo tany Ampasampito dia niakatra avy eny Andohalo zahay nandalo eny amin'ny devant tragnony président Ravalomanana teny ambony teny Faravohitra plutôt Faravohitra ndalo teny dia eo amin'ny Jirama Faravohitra eo misy parking pavé zay eo teo promotion ko anankiray zay lehibe ny sécurité rapproché ny président Ravalomanana tamin'izany andro zany io promotion ko témoin magnaraka fa eo zay rolahy no mifampiresaka sady mijery olona avy eny ambony eny miakatra Ambotsirohitra hoe andeha hamonjy an'le taty amin'ny 7 février aty Antaninarenina io zao témoin eo colonel io lehibe ny garde rapproché ny zany hoe nilaza ianao tamin'ny 7 févroary io teny Faravohitra nifandray tamin'io zany hoe fakahita tamin'io lehibe ny mpiambina n'Andriamatoa Marc Ravalomanana io chauffeur ny colonel io teo amin'ny fotoana io pick-up zay tomobilin'izy rolahy teo ary zalahy avetsy amin'ny tragnon'ny président Ravalomanana zany no se déplacé eo mijery olona mirohatra miakatra dia rehefa vita teo resaka ny rolahy dia namonjy teny amin'ny Gamo teny zay avy eny amin'ny Gamo aza mahatazana hoe ino misy afo manetroka mety radiontsiva angamba ny henony tamin'izay fa hoe tomobilin'ny polisy io may io resaresaka tamin'izay zay ny commentaire teny ilazako amintsika fa tsy zavatra foroporonina no iresahana ny tantara ary ny tantara aza disoina satria manimba ny tantara marina ary koa manimba ny olona zay mety ho simbanao anatin'ny tantara ianareo mpanao gazety ny tokony hanao interview reny olona reny raha misy mpanao gazety sahy hampilaza zavatra diso olona responsabilité-ny zay fa tsy hoe ny olona rehetra ty hatramin'ny avy any Facebook lasa mpanao gazety tolo lasa mpanao gazety tolo raha hoe ianao milaza zavatra amin'ny Facebook miteny zavatra marina mitsikera za aloha tsy magnaratsy an'izay satria mba constructif zany le zavatra mba hagnarenana fa ny tena loza sahala amin'io zavatra ahely mikasika 7 février io tsy olona présente amin'ny 7 février tsy olona mahafantatra ny marina fa noho ny tsy fitiavana noho ny atezera noho ny resaka alahelo ary za miteny amintsika tsy kerena ny tsy bahoaka tsy kerena ny coup d'état amiko na hetsy bahoaka io na coup d'état io rehefa zavatra aso vahoaka tsara dolo satria atsika mitsikera hoe nanao coup d'état tamin'ny 2009 anareo misy nanao coup d'état nge tamin'ny 2002 nisy nge nanao coup d'état tamin'ny 72 ary indrindra aza koa magnometsina hoe nanao coup d'état nareo 2009 nefany magnindrahindra filoha africaine zay tsy hetsy bahoaka akory na tonga azy teo fa coup d'état raha miaramila dia hoe io tena andriamanitra kely io amiko zany rehefa zavatra tsara aminao izy dia lazainao fa tsara rehefa ratsy aminao izy dia lazainao ratsy tsy mety zay fa oka atsika samby mba hanao analizy rehefa zavatra tsara ho an'ny vahoaka na hetsy bahoaka io na coup d'état io rehefa tsara ho an'ny vahoaka izy dia tsara zay zavatra zay raha somary toizako kely ny tantara généraly Lilisson René de Roland rehefa nitranga ny 7 févroary velona moa ny fampitifirana ny tifitra vararaka hatrany amin'ny pavillon Analakely no vaky nandositra izahay hatrany amin'ny totobaton'Ambondrona vao mipetraka nefa mbola nisy bala ihany nandenderana Analakely ny namana tany Anosy moa tamin'izany fotoana andro zany satria maro ny fatiny valapatra teo anoloany ny morga tsombotsony zany morga atao amin'ny ACRA fa teo ambonibozaka ny napetraka ny razana rehetrarehetra tamin'izany fotoanandro zany mbola nisy bala tonga ihany koa teny Anosy teny tamin'izany fotoanandro zany vaky nandositra ny ampitsony moa raha tsy diso no nametra-pialana ny ministra ny fiarovana Manoroanta Cécile civily vehivavy civily ny tantana zany foloalinda zany ary nanomboka teo zany somary ny amafy amin'izay ilay fiarovatena ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoanandro zany satria tena tapenana ray manontolo mihitsy ny arabe ny fahaleovatena tsy nafahana mifamezivezy rakotra mpitandro filaminana teo amin'io misy ny gastro pizza io
no nisy andeha tafika nijoro a teo nitazana hoe sivily ny akanjo fanamina miaramila satria na ny kiraro anaovany aza dia tenisy fantatra zany tsy tena miaramila nampitazomina fitaovam-piadina ary teto anoloan'ny araben'ny fahaleovantena teo amin'ny kianjan'ny telo amby folomea nijoro ny miaramila mercenaire ve ny lazantsika azy vahiny a maromaro izy ireo avy amina firenena maromaro a nanome baiko de tsikarotray io moa ny avy eo amin'ny MBS faniry razafy manantany ny tena koa miaraka amin'ny mpanao gazety maromaro niatrika an'izany ary niezaka ny fampiresaka hoe inona moa zany no atao eto sy ny sisa satria nisy miaramila tery alavitra tery zany ny antso hoe ohatra misy vahiny baiko anay miaramila malagasy ka tsy ekenay a izany fibaikony zany a nanomboka teo zany ny mafimafy ny fidirana teny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folomea ho an'ny mpanao fihetsiketsehana rehefa saika lefy mihitsy ary le tolona vokatr'izay amafin'izay satria ny fanenjehana hatrany anelakelatrano tamymena beoririka ambondrina tsy azo tafo a ny mpanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoanandro zany ary le miaramila vahiny no manome ny toromarika rehetrarehetra nanenjehana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'izany de nitoytoy moa ny tantara tonga tany amin'ny 7 marsa izay nampanatsonanay teny amin'ny kapsat tamin'izany fotoanandro zany tafaresaka mihitsy tamin'ny commandant Charles Andriana Soavina nametrahany an'izany hoe ohatra zao zava-misy atao anatin'ity tsy mandray baiko tsony amin'ny filomary karavalomana an'izay a satria mafy loatra ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena de nitoy amin'izay nareo taty aoriana tao anatin'izay tantara zay hatreny amin'ny episcopa tetsy tanymena misotranao nanao zany fanadidina zay ny atongavako eto moa hanitsy ny zavatra diso tamin'ny 7 février ary efa niteneniko teo reny zavatra marina ataoko fa tsy tokony hisy tsony hanadiso zay tantara marina zay fa amin'ny fitiavako hiteny ny zavatra marina sy ny tsy tantara fa tsy tantara marina no anomezako fanazavana mifanaraka amin'izay zavatra nirosehina teo talohany volana marsa wa février janvier tsy mbola nisy miaramila zany miala tandakazerana ary io miaramila io natao ho an'ny vahoaka ary miaramila io mandinika misaina manaraka ny tantara pirenena raha mbola vahoaka vitsivitsy na hoe olona mpitaritarika zavatra noho ny fitiavantenany noho ny tombotsony manokana aza mieritreritra atarika miaramila zany satria miaramila rehefa mihetsika dia tena anatiny zay le hoe fitiavan-tanindrazana fanavotana ny tanindrazana fa tamin'ny fotoanan'ireny zany efa ankamarony vahoaka no nihetsika za hoe toa tsy hitanila hoe fihetsehaniza na fihetsehaniza salamy tamin'ny 2002 salamy tamin'ny 72 rehefa ankamarony vahoaka no nihetsika na tsy haniraka anao tsy maintsy mibascule ho azy io miaramila zay mahatsara miaramila gasy fa tsy voaroronana amin'ny zavatra tsy de misy dikany fa rehefa tena hitany fa tena tombotsomba hoaka avo azy io zay zany tamin'ireny vomaika zany ny hatezitra ny miaramila tamin'ireny 2009 reny ny foloalinda amin'ny ankapobeny tiako resahana gendarme police miaramila rehefa nahita fa efa tsy de miaramila gasy no ampiasaina fa mercenaire vahiny ary koa efa mampiasa gros bras moa ny mahazatra tamin'ireny ampanaovina tenue manalabaraka foloalindahy zay zavatra zay de niampy koa moa reny massacre tamin'ny 7 février reny de vomaika nagnetsika ny ambompony mpitandro ny filaminana ka saika tsy de tantara zavatra maro aho araka ny tenenao fa ianao moa ny teny hoe nitohy teny amin'ny episcopa efa tagnatiny hoe ny foloalindahy mihitsy zany no nandray antanana ny fitondrasana ny tany sy ny fanjakana satria nametra-pialana président Ravalomanana ny 17 mars satria ny 16 mars no niakatra teny ambotsorohitra ny foloalindahy nanampy vahoaka tamin'izay fotoana zay
ny tena korery no officier-ny gendarmerie fa ny ankamaroany mitafika rehefa azo zany Ambotsirohitra dia nijanona teny niaro ny lapany Ambotsirohitra fa ny filohan'ny pirenena nidina niaraka tamin'ny officier maromaro ary tanatin'izay ry colonel Charles dia ny afarana nankany amin'ny episcopat rehefa naheno hoe mamindra ny démission ny président Ravalomanana voasentsika hoe ino za aiza zany démission ny président Ravalomanana rehefa koa naheno fa nafindra ny président Ravalomanana ny directeur miaramila amin'ilay 3 généraux ny fahefana ao amintsika ao ny taratasy namindragnany zany nandeha teny ary colonel Charles nandravany teny de zavatra marina andresahako za tsy mba miresaka zavatra diso de iny moa nefara tamin'ny pasteur Sindrahasina nentina nivoaka reny fa les 3 généraux rehefa lasa ny miaramila rehetra ery colonel Charles les 3 généraux namindrana ny fahefana miaraka amin'le taratasy mbola tavela tao amin'ny episcopat nety ny alina ny taratasy tamin'io ny Nils Marquard Masuvo fa nisy tao amin'ny amiral Hippolyte nisy izy no nitondra zavany avany Miavolo Ayavolo satria iny bazamo tsy de teny ambassadeur fa nisy nitondra avy any Avoloha de aveo natao zany resaka tany fa afindrao amin'ny directeur miaramila ny raharaha ya ale manko olona mba maheno tantara marina zany tsy zavatra mamenatra ary tokony mafiera zanao rehefa mba nandray anjara tamin'ny tantara rehefa vita nandravan'ny famindram-pahefana tao les 3 généraux miaraka amin'le taratasy tao de mbola teo koa nandray anjara nareo mpanao gazety ary Lalatina Rakotodrazafia sy Fidèle Zanapiera niantso hoe aizanao zaho Ambotsirohitra ty fa miandry ny lapa satria lasa de l'officier rehetra ny lapa vao azo tamin'ny ariva tsy azo ela mahatonga avaty fa les 3 généraux mbola ao de nidina aho de niditra tao amin'ny episcopat reny sa rehefa hititantsika reny de nakampilaminana les 3 généraux sady ny sécuriser zareo za mo tsy de fombako le metraketraka nampidiriko anatina 4 de noentiko de tany amin'ny Kapisato no nitondrako azy tamin'izay président Andry Rajoelina no nifandray tamiko de tonga tany amin'ny Kapisato ny membrany HCC sy président Ratsirahonana de miaraka amin'le 3 généraux zay noentiko zany hoe teny zany vao natao le famindram-pahefana avy amin'le 3 généraux mankany amin'ny président Andry Rajoelina zany hoe raha ny tantara zany tena goavana tamin'ny fiainako ny taratasy famindram-pahefana avy tamin'ny président Rajoelina andalo amin'ny le 3 généraux tena ampelantanako de mipasy azy tary amin'ny président Andry Rajoelina teo masonay mpitandro ny filaminana rehetrarehetra ka eo zany mbola antsiko foana le hoe coup d'état fa ny zavatra tena nisy hetsy bahoaka io tsisy zavatra fahana manakana zany hetsy bahoaka zany rehefa ny vahoaka no mihetsiky na ny mpitandro filaminana io tsy maharo vahoaka rehefa raha tena vahoaka ary mpitandro filaminana rehefa mahita fa izy ty ny tena fany amin'ny 20 sanjaton'ny vahoaka no efa aty any tokony andehanany mpitandro ny filaminana nagnatanteraka an'izay hetaheta ny hetsy bahoaka zay sisa nataony mpitandro ny filaminana fa hoe magnaraka ny tena hoe nieritreretin'le vahoaka ve le filana taty aorina sa tsy magnaraka zavatra hafa ndray zay iarahantsika mahita iarahantsika mahita ny tohiny rehetrarehetra hoy ianao mantsy teo hoe rehefa ny vahoaka ny maniraka na pitarika na izy na miaramila na inona rehefa hoe etaetam-bahoaka ka maniraka le vahoaka ny dikan'izany tsara zay satria mahasoany firenena hoy ianao generaly nydika tanteraka foana ve nefa raha ohatra hoe le etaetam-bahoaka rehefa mandray fahefana tokoa ny olandrany araka ny fahitantsika azy na any Afrique zany na ty firenena misy atsika raha mba manao karazana constatation kely tsika mon général bon tsy magnino aleo resahako satria tantara wa azadisona raha nanongana ny
président Tsiranana tsy ho nalany vahoaka teo mihitsy raha magnatanteraka an'le zavatra neritreretin'le vahoaka fa ho atao raha ny nanongana mpitondra tamin'ny 2002 tena nagnatanteraka amin'ny Tsipiriny zavatra zay nilany vahoaka tsy ho naongany vahoaka teo ainsi de suite ka za zany mahita raha tamin'ireny fihetseham-bahoaka tamin'ny 2009 reny mbola tena anatin'ny fitondrana am'izao mialatsigny teny agnarana hitako egny de mbola Auguste Ndramananora Lalatina Rakotondra Zafy bon tsy magnino ma zahay mbola ao anatiny kely fa tena matetika mampiozongozona fitondrana matoa mihetsika ny olona de mba managna eritreritra hoe hagnatsara ny firenena ary jereny monsieur Michel fa tamin'ny transition tsisy famatsim-bola fa nandroso atsika tamin'iny tsy de nisy olana satria tena olona ny raikim-po niaraka nitondra tao fa raha misy olona tafiditra tsy noho ny fitiavan-tanindrazana fa noho ny fitiavan-toerana fitiavam-bola ary reny anefa no magnilikilika ny tena tia tanindrazana manipoditra akondro any filoha zay manimba filoha zay karaha mbola azo rectifiena zay aleo rectifiena satria zay hitako fa hahasoa ny tanindrazana mahatongahy zay moa fombako sahy ny teny aho ary responsabilité ko ny fitenenagna eto fa ny tena loza olona zay tonga ho azy eo noho ny fitiavan-tseza fitiavam-bola reny ny tena mibaiko hoe esoreranina zahay zao mbola misy sahy ny sasany zay tsy nandray anjara akory na tamihetsika ndray mandeha vo tonga ho maly hoe esore l'ulson esore zao tena taoko fa tsy mety taoko fa tsy raha zany hoe karaza misy frustration na fahadisotom-panantenana ihany ve ny anjady tamin'ny olona nandray anjara tamin'nyolona tamin'ny taona 2010 mahatonga an'izao hoe somary mafimafy kokoa ny fandrenesana ny zava-misy am'izao fotoana zao na mba tsy tenenako hoe fanoeran-kevitra be de be na de hoe tsy mahavita nininina ary aloha mpanohatra atreto zany valable ho an'izay maka fitondrana rehetra le de fa ataoko anaty kitapo finosana nany naka fitondrana tamin'ny 72 misy foana ny frustré satria rehefa azo fitondrana de voahelikilika na tamin'ny 2002 zava-misy zany 2009 tsy hoe défaut le ataoko hoe le filoha fa misy marangitra loatra angamba le arriviste de magnilika de frustré mifragiliser le fitondrana zay zavatra zay tsy de le fitondrana no fragiliser fa lasa tsy tonga amin'ny tokony izy fa potika le firenena sagnatry zany aingane tsy tena hiroso amin'ny zany loatra tsika na resaka fidèle nge za teo étape rehetrarehetra nisan'ny fidèle Zanapiera tamin'ireny fa aiza misy ny fidèle zao mety possible frustré izy de lasa mandeha ambadika re maromaro zareo lasa mifanohi-kevitra amin'ny fitondrana am'izao fotoana amiko zany aloha ny tena tokony tena fototry ny olona aloha am'izao ny teneko 7 février zao io tsy tokony hoe androany anao magnatsara fitondrana hafa langagenao ampitso anao contre fitondrana hafa ny langagenao tsy zay le hoe etika fifanasana vangy fifankaratsiagna amin'ny samby atsika zay ny hentintsika ampandroso tanindrazana maro angamba sujet zay hoe tokony ho resahantsika hoe inona ny tena fototry ny olana ndoranga ho abordena zany ahoana no tokony hampandrosontsika anty tanindrazana malalantsika ty fa tsy hoe mifagnaratsy mifamela zay tsy mankaiza akory satria vao mifoha maraina anao vao mahita hoe io koranina anatin'ny FB de fa hitatatahana ratsy io androany ka tsy zay loatra angamba ny tena zava-dehibe fa reto arem-pirenentsika mivoaka isanandro reto rengamba tokony rahantsika miezaka hoe mba tsy tokony hivoaka kosa harembe ampelatagnantsika eto 5% amitsika gasy ny manan-karena eto
misy sujet tokony ho abordena zany zay ngambany tokony ho anareo tandroka arym-vozina tokoa ahoana ny mba mety ho fijerinareo raha ohatra hoe somary efa lasalasany vahiny ny akamaron'ny tany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fitantanana hatrany amorontsiraka rehetrarehetra ny plage efa lasa fefeny ny vahiny hoe tsy azo ale ny malagasy satria efa lasa hoe ho an'ny tsy miankina zay ngamba leo avelako amin'ny zavatra ho avy satria tandrokariny vozona saropady io satria misy foana ny commandement mipetraka ny ministera ny état-major isany ambaratongany aleo ngamba am'zalahy ny antefany fa maheno an'izay daholo ny rehetrarehetra fa dia samia mamakafaka fa aleo ngamba zavatra hasony firenena ny tokony fanasantsika vangy ao amin'io réseaux sociaux sy ny amin'ny sehatra rehetra fa mba ialantsika am'izay tena hoe fifamonona zay misy sanandro fifagnapotehina fanalana baraka miditra amin'ny vie privée io ange rehefa zavatra tsy tianao atao aminao azo atao amin'olona satria androany ianao mamely fa rahampitso anao mety hovoa ka zay ngamba misy ny maranako nytenako ya marana ny fotoantsika généraly Lisson René de Roland ina no mety ho afatra ho ampitainao amin'ny malagasy manodidina n'izay adievitra izay tokony farany eto ve le zany adievitra zany sa tokony mbola itoy mbola hifanasana vango tokoa ny afatra ampitaiko de tsotra isika vaoka malagasy rehetrarehetra ny tompony ty Madagasikara ty isika ihany ny afaka hampandroso ny Madagasikara raha anatin'ny fisavoritahany fifanasana vangy fifamelezana tsy avitantsika hampandroso Madagasikara koa raha sanatria koa tsika tsy mifampitsinjo na ny mitondra na ny entina dia tsy ho tafavoaka eto atsika fa asio foana ny sehatra mba ifampianona asio foana ny sehatra ifampiresahana satria ny olona androany izy mangataka audience aminao ao mba teteny tantara zavatra tsy henonao izy ampitso izy mety ndiakatra plateau amin'ny radio tsy henonao koa izy mbola tsy henonao izy mbola tsy resinao izy afaka ampitso izy mety eny ampamorina vahoaka eny izy no teny de mifara fisamborana de zay tokony hifampiheno zany tokony mba misy olona hoe retoreto nga mba henokoa zay zany tokony zavatra mitranga tsy tokony atsika hifampitoritory gauche et droite sala amin'ny misy le ramatona ankiray amin'ny FB hoe torinany amin'ny CPI atsika ve tsy matokony marina mety zay tokisana fitsarana tokony fitsarantsika eto tonga misy TPI tribunal de première instance eto misy cour d'appel eto misy phase rehetrarehetra ny cassation ny vahiny zany tsy ho tianao mihitsy hoe any ve ny atokisanao hifampitory any amin'ny CPI amin'iny ka mba ialantsika zay zavatra zay fa